nisy ny dinika izay niarahany mpiasan'ny zotrany Air Madagascar niaraka tamin'ny mpitantana izany orinasa izany maraina teo hatrany ny isin'ny fifampiresahana no tena nivohitra nandritra izany dinika izany. Mitaky ny isin'ny fifampiresahana Andriamatoa Ajara Elson tale jeneraly ny zotrany Air Madagascar. Misy ihany koa ny fangatahana napetrany amin'ny fomba entin'ny mpiasan'ny Air Madagascar maneho fitakiana. Direction générale na conseil zany dia manaja tanteraka ny ataoko hoe liberté d'opinion na liberté d'expression ao anatiny io amin'ny fomba fijerevantsika ny hoe ahoana ny fipetraka le anexa be hatreto. Kanefa kosa zany ny zavatra tiana tenenina hoe na io ary zay liberté d'expression sy ny liberté d'opinion ataontsika zay itsika rehetrarehetra zany dia tokony samy ataoko hoe tokony andraikitra ihany amin'izay zavatra mitranga ny zavatra mahatonga zay tonga eto zany ary ny antso hatramin'izay dia mba hoe ninona etsika eritreretina azo atao na tsy azo atao dia tokony hoe ataontsika ao anatina esprit na dialogue zany na hoe fiaraha miresaka fiarahana mifampita hevitra ao anatin'le izy ary na hoe mba mifampiconseiller koa ary fa tsy hoe sanatrin' izany hoe andeha tonga dia hoe andravahina na anao zavatra mety hoe na fotoana ny sasany zany zay ataoko hoe tokony tao anatina esprit de dialogue foana moa zany ny anaovantsika azy. Zao moa zany nareo efa nankafanapahakevitra fa tonga dia ampivorin'ny mpiasa dia anao etsika miara amin'ny fahafantarako azy fa mety hoe fatapatatra bebe kokoa le izy aveo satria matoa zay tonga eto zany dia mba tena hoe afantatra ny lisy hoe mba anomemeny mety hoe tokony tory lalana amin'le izy mba tsy sanatriny zany hivadika zavatra hafa le izy aveo dia ho sahirana daholo tsika mianakavy za sahirana nareo sahirana mpiasa sasany tsy mahafantatra zay tena tenant sy aboutissant le izy mety ho sahirana daholo zany. Dia ny fangatahana moa zany hoe ekena le marary atsika rehetrarehetra zany fa ny eo amin'ny fomba fanaovana azy fotsiny oka mba sanatria izay etsika mety atao zany tsy anotoana zany ny ataoko hoe le ordre public zany na ny ina moa fiteny an'izay na miteny gasy hoe ny filaminam-bahoaka zany dia oka koa mba tsy anotoana ihany koa ny fizotran'ny fandehan'ny orinasa amin'ny ankapobeny zany tiako tenenina hoe Air Madagascar zany indrindrandrindra eo amin'ny resaka exploitation sy ny resaka sécurité an'le exploitation zany indrindrandrindra so mety misy zavatra sanatrin' zany tsy fantatro zay fomba fitrangana eo mety anotoana na anaratsy endrika an'izay resaka sécurité sy exploitation ary ny fiodinan'ny orinasa na le fonctionnement normal ary ny tiako tsindrina fahatelo farany angambany zany dia hoe oka indrindrandrindra koa satria marina hoe tsy fantatro aloha fa nareo mety anazava rehefa aveo hatraiza marina no eritreretina anaovana an'le etsika fa oka mba tsy anotoina ihany koa zany ny ataoko hoe engagement contractuel ny Air Madagascar eo noloanan'ny partenaire-ny rehetrarehetra sy ny indrindrandrindra moa zany ny client. Nisy olo tena ny mpiasan'ny zotrany Air Madagascar dia nanamafy fa tsy miverin-dalana amin'ny hetsika tanterahana izy ireo ho fitakiana amin'ny felan'ny Air Madagascar amin'ny lisitra be. Sisy zotrany Air Madagascar zany hijanona mandeha avokoa ny zotrany Air Madagascar ny fahatelo kosa ny tsy ekenay satria inona moyen de pression ananandreo mpiasa reo raha ohatra ka tanterahana ny zavatra nytenenao teo dia anao sitinina eto zay dia inona ny dikany tsy aloha dia tankiandry fotsiny eto zany zay mialatsiny amin'izay fa tsy maintsy mampiasa zay moyen de pression ananan'ny mpiasa mba hanehoana amin'ny Air France satria Air France, Air Austral, Air France atao karakara-jokany, Air France, Corsair, Air Austral, EOA. Ka dia zao ny fanapakevitra ny mpiasa ary averiko tsy miverina amin'izay tsony ny mpiasa fa satria efa tena desy tsika zany tena tsy naman'izay miemitra ary tsy naman'izay miverina fa ty zany efa tsy sahirana mihoatra an'izao tsony talety orinasa tsika ty aminay mpiasa efa mietraika any aminay tsirairay avy any démotivation ary tsy haiko ianareo any ambony any raha matakatra an'izany fa matoa ireo olo ireo vo reo tsy adalo ireo olo ireo fa misy zavatra tena hoe fiarovana an'le tombotsoa ny orinasa Air Madagascar fiarovana le fiveloman'le ankohonana fa
fa indrindra koa fiarova ny fiandriana ny firenena malagasy. Compagnie nationale tondra ny fiandriana ny orinasa ny firenena malagasy, ny orinasa tahaka ny Air Madagascar. Zavatra misy nefa amin'izao tena mandoaly. Matoa ianao voatendry hitondra fanarenana ho an'izy tia, na dia efa nitenenina foana fa nanomboka tamin'izany tale général teo aloha nilaza fa tale général teo aloha nilaza fa ao anatin'ny 3 volana raha tsy vitako izy tia dia hiala 3 taona zay. Tao iantsika ampy zay 3 taona zay. Aleo anaova ny mpiasa amin'ny fanaovana azy fa haitsika manala an'io. Mbola manohy mihetsika araka izany ny mpiasan'ny Air Madagascar. Raha ny zava-nisy teny amin'ny saranam-piaramanidina Ivato io maraina io dia nizotra araka ny tokony ho izy ny asa rehetra. Tsy nisy fetraikany amin'ny fizotry ny sidina ny hetsika ny tanterahany mpiasan'ny Air Madagascar.